fanakalozana ny vola taloha mampisahotaka ny sain'ny olom-pirenena. Mpanakanto bodo namaly ny tsao momba azy. Mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra notolorana fanomezana manokana. Magnano mbola tsara atsika jiaby tomboklay sy tombovavy izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity tinainy fahatelopolo volana Desambra taona 2024 tinainy farany ihany koa amin'izao taona izay diavintsika izao mialohany atongavany taona vaovao. Tonga soa eto amin'ny fotoanany vaovao ary manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nanamafy ny teo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara fa ny fahatelopolo volana Jona 2024 no farany ahafahana manakalo anireny vola nivoaka tamin'ny 3.4 ireny eny amin'ireo banky foibe ny Madagasikara ary mbola azo ataony manakalo izany mandritra ny taona 2024 ho avy iny. Mbola betsaka nefa ireo efa mandasa ady tsy handray an'izay vola izay na tsy mbola ny farana akory aza ity taona 2024 ity. Fanadidina mandidina an'izay indrindra no andesiny Germain no menjanahary amintsika eo amin'ny rindrantsariny Andry Rakotomalala. Tsy mbola tokony ampisiolana eny anivon'ny fiarahamonina ny fampiasana ny vola teo anelanelan'ny taona 3.4 sy ny taona 4.4. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia rampitsy faraika amin'ny telopolo ny volana Desambra no farany manan-kery ireo vola ireo. Saingy azo atao tsara kosa ny manakalo azy io eny anivon'ny banky foibe sy ireo toerana izay misy ny maso ivony na any amin'ny tahirom-bolam-panjakana sy ireo banky tsotra manerana ny nosy manomboka ny faharoa ny volana Janoary 2024 ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana Desambra 2024. Samy manana ny fanehoan-keviny ny rehetra manoloana ity fanapahan-kevitra ity. Tsy mandray tsony tsika satria le izy tsy ny hoe rehefa tapitra ny taona dia tsy azo ampiasaina tsony. Mbola mandray foana izay. Mbola hoe pahavony amin'ny farany taona vao tapitra ny délai dia mbola mandray foana izay loatra amin'izao. Fa le izany mahafantatra hoe afaka takana na banky le izy na hoe mbola tsy nahafantatra loatra. Tsy mandray tsony ena nombokan-drany ena tsy nandray tsony satria rampitsy ny farany miasa le izy afaka takarany amin'ny banky le izy fa zay hoe raha amin'ny toerana misy anay dia tokony vola kely any dia andarany eo any amin'ny banky. Tena tsy mandray tsony aloha zay satria zay raha zay mandray an'le vola dia tsy misy anakalozanay anazy tsony zany zay mahatonga anay tsy mandray. Raha hoe eo amin'ny 5 alina eo na 3 alina ny vola raisinay dia tsy afaka mitondra an'izany amin'ny banky ay. Grossiste zao sisa mandray anazy. Raha tena marina tena tokony tarina mihitsy fa mampisararao loham-bahoaka le izy. Takanay zao eto dia misararao ny lohanay. Misy mandefa an'le vola taloha dia tsy afaka mandray tsony zay fa zay olona omenay an'le izy zany dia tsy mandray tsony. mbola mandray pa mbola tokony raisiny io ary raha mpivarotra zany tokony tsy andafa manahirana mividy sy ny vahoaka io raha ohatra ka ho lavina ny volan'ny olona. No zany tokony raisina zany le vola aloha mandrapatapiky ny délai. Raha sitra raha ohatra araka mazoto anakalo dia mbola azo raisina ka raha takazo mbola anakalo amin'ny tombo avao dia mbola raisika raha ividana entanetana. Mbola misy 500 ireo vola teo aloha toy ny 100 ariary, ny 200 ariary, ny 500 ariary, ny 1000 ariary, 2000 ariary, 10,000 ariary ary ny ray alina ariary no mbola miasa eny anivon'ny fiarahamonina hatramin'izao raha nitatitra voray farany. Nanamafy hatrany nefa ny banky foiben'ny Madagasikara fa mahimaimpona avokoa ny fanakalozana koa tsy tokony isy ny fitakiana sarany ary sandany mitovy avokoa ny vola teo aloha sy ny vola vaovao. Ny vola mihoatra ny 5 tapitrisa ariary kosa dia eny anivon'ny banky tsotra ihany no afaka anakalozana azy. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa dia ny mpanakanto ibodo indray no iantefany ny fanelezana tsao ataon'ireo olona vitsivitsy eny anivon'ny tambazotra tseratsera any. Tsy naneky ny angina intsony ity mpanakanto ity fa nitondra fanazavana ary nanomboka ny fitorohana ireo zay mpanely vaovao tsy marina any anivon'ny Facebook any. Mirado Benjamina sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny andendiny zay. Efa mihoatra ny loha ny fanaratsiana sy ny tsaona hely mikasika ny bodo arisora zafinazaka na ibodo-pihira. Ny faran'ny herinandro teo ohatra dia nininana hely ny vaovao fa ho tendrena ho talehan'ny kolontsaina eo anivon'ny commune na ibodo mandritra ny fitantanana vaovao. Mialo kelynyity dia naparitaka fanamadika ibodo ary efa zakany ny antoko momba izao fitondrana izao. Teto amin'ny tambazotra serasera Facebook
dia nisy vaovao niodina be ary betsaka ianareo no nandefa staty amiko ary nametraka fanontaniana amiko dia misy fiatraikany amiko amin'ny fisiko ao anaty fiarahamonina ny vaovao nalefa ny olona anankiray io zay tsy misarotava zany zay olona misarotava tsy mahasampotra akory maneo ny maha izy azy fa manely vaovao tsy marina anakorontanana ny fiarahamonina ary indrindra anakorontanana fiainako karesiko zo ny amalina izany ary eto ihany koa namaliko ny ayanareo sy zay eritreritrareo dia ny filazako fa diso tanteraka ny zavatra voalazan'io compte fake io izaho le fantatrareo maly mbola izaho fantatrareo an'io ary mbola izaho tsy io raha pito zay zany no tena zava-dehibe tiako ambara voalohany faharoa manararoatra miaraba ny tsirairay avy tratran'izao asaramanitra ny farany taona izao dia andriamanitra manankiray pasoavana ikitika ny fotsika tsirairay avy mba afahantsika manana fitiavana ilay tena avy amin'andriamanitra mba afahantsika manana fitiavana tsy misy takaliny afahantsika manana saina mazava hiatrika ny taona vaovao ka zay fikasana rehetrarehetra zay tsodrano rehetra afoka ny vavantsika ka mba ho tanteraka sy antraiky any amin'ireo rehetra andefasantsika azy dia ho tsara ny teny ho tsara ny taona ary ho tsara fity atoraka ho anareo rehetrarehetra dia misaotra indrindra nanaraka ty video ty tsy adino ireo zay sahirana malahely sy mbandraona zay lavitra olontiana ary zay saraka ny ray aman-dreniny amin'izao andro ny asaramanitra zao fa engany ny taona 2024 hitondra tsidika hazavana ao am-ponareo tsirairay avy ka mpamiratra indray ny taona ho avy fa niserana foana ilay rahona nandalo teo efa mambolana no tsy teto an-tanindrazana ibodo satria nanao fampisehoana ny ivelany ary mbola anafana ny fiandrasana ny taona vaovao any frantsa ihany koa ny tenany miaraka amin'ny nettex sy tana groupe vaovao makasika ny raharaham-pirenena araka ny efa nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao dia niboaka tamin'ny fahanginany nanomboka tamin'ny herinandro loso teo iny ny avy eo amin'ny antoko MFM nambaran'izy ireo fa tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny ny mpitondra fanadidina andesiny Miradora Benjamina eo amin'ny rindrantsary ny tahiriny aina ranariny tsy olom-baovao tsony ny mpitondra amin'izao fa efa navita fiam-potoana iray tamin'ny tetezamita tsy fotoanan'ny andrana intsony zao eto zany mba tiako no mampatsiahy ny zavatra nresahana nandritsy ny fampielezan-kevitra izay niseho teto hoe ho an'ny fitondrana zao fotoana zao hoe tsy nahazo fa matsimbola vohatra ny fanonganam-panjakana fa navita zavatra ity zao no vola zay nokaroy ny fitondrana teo aloha dia mbola mitohy sy ny sisa fa dia miandry ny zava-bita indray zany tsika zao zay zany any no azo jereny misy ihany koa ny filazana hoe tamin'ny fotoanandrona hoe tamin'ny reny tetezamity reny dia fitondrana fiaraha-mitantana nisy teto zao tsisy fiaraha-mitantana zao fa dia ny mpitondra no zay mivoaka tao anatiny ny fifidianana tamin'ny 2024 mitondra eo zao dia mifantatra aloha zao rano mavomavo soton'olo tsy fatapahany jiro zay mifantatra aloha zany zao fatrano zao ka ozy hoe fanoerana hoe zany zay dia tsy mijery tavan'olona ary tsy mijery arana tava fa rehefa misy endrika hafahafa zany dia tsy maintsy miteny zay amin'izao fahafito amby 70 taona ny MFM izao dia mbola mijoratra any izy ireo ny anohitra ny tsy mety sy ny tsindry azo lena misy eto amin'ny firenena
eo amin'izay vaovao ny politika izay atrahany taoriany ny famaroany mpitandro ny filaminana izay tonga teny Anosy tamin'ny sabotsy lasa teo iny dia naneho ny heviny ny solombavambahoaka ny Madagasikara avy amin'ny antoko tim nambarany fa fanontaniana maro no ny fanesim-by tao an-tsain'ny vahoaka nahita iny trangana hery famoretana iny. Asin'Andre Malala, Toky Ramarolahy. Nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fahitana ireo mpitandro filaminana Anjaton'ny Mahery teny amin'ny fahatra Anosy sy ny manodidina ny sabotsy lasa teo. Iaraha malala nefa nitrangana tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao izay mirongatra izay tsizy. Anatitra porofo eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny atondian'ny antoko tim kinanjo ny koropaka nandefa mpitandro filaminana zavitany ny mpitondra fanjakana. Manaporofo izany fa tsy malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Tsika zao miresaka hoe resaka demokrasia ny zavatra natao tamin'ny sabotsy eny tena tanjona tamin'izy dia tarafana izay resaka hoe fahalalana maneho-hevitra izay fahalalana amin'ny resaka demokrasia eto amintsika. Rehefa mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana dia kianjana Ambojatova tokana koa za be ny tanàna ho kianja demokrasia. Zao izy manam-potoana tsara mitokana an'io raha ohatra ka anao ho amin'ny mahafiloha repoblika hoe tia kianja demokrasia. Nefa tsy azonao atao zany. Zany hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana ny olona anankiray dia lasa tsy mahazaka demokrasia. Ary za efa niteny an'izany foana hoe raha misy ny olona tsy mahazaka demokrasia dia isany amin'izay io mpitondra amin'izao fotoana izao zany Andriamato Andry Rajoelina tsy mahazaka demokrasia. Fa ny olona ohatra mbola tsy nino dia zao zany izy vao hita porofo kely zany hoe reny zavatra nataontsika tamin'ny sabotsy reny zany dia entina hanaporofona amin'ny olona hoe porofo anankiray tamin'ny tsy fihetezan'ny fifidianana ny porofo naterina atao amin'ny tribunal administratif. Fa porofo anankiray aseho eran'izao tontolo izao sy aseho masom-bahoaka ihany koa fatapoko fatapirenena fa ireo fanjakana ireo tsy mahazaka demokrasia dia iny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy iny. Mifanohitra ny zava-misy teto amin'ny firenena ny tranganisy teto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ny mpitondra indray no manome fikorontanan-tsaina ho an'ny vahoaka fa tsy ny mpanohitra ho hiatrano ny fanazavana. Tsisy hoe olona anana eritreritra anakorotana fa ny fihetsiky ny mpitondra no mitahotra no mety hiteraka korotana zany fa tsy ny mpanohitra mihitsy no miantso korotana eto amin'ny firenena. Zay zavatra zay zany tsara tsindritsika ihany hoe inona mampatahotra mpitondra na mabe ayahana azy. Mbola tsisy niteny mihitsy hoe hanongana azy izy nefa miteny sady hoe tsy mahongana anareo. Andraso aloha rehefa manetritreritra hanongana anao mpanohitra zay anao vao miteny an'izany. Fa androany mpanohitra mbola mitaka marina fifidianana dia atreho aloha. Avoay aloha zay zany takina aminao tsy lana banky mondial zany tsy lana FMI. Anjarantsika ny mametraka ny fahalalana demokrasia, fahalalana sy ny demokrasia marina eto amin'ity firenentsika ity ao anatin'izay demokrasia zay ny fahamarinana. Aloha ivoaka marina. Irina Randriamasinory dia efa nilaza fa tsy hijana ny hetsika fitakiana ny marina raha tsy mivoaka ny marina ka andrasana ny toromarika momba ny toy ny hetsika. Tamin'ny endriny maro no nisehoan'ny alabato sy ny trangana osika nandritra ny fifidianana teto Madagasikara ary tsy ny teto andrenivohitra ihany fa hatramin'ireo tany ambanivohitra ihany koa. Misy mihitsy aza ireo kandida izay niara-ny antso-jay nandritra ny fanomanana iny fifidianana farany teo iny. Asina Andre Malala sy Toky Ramarolahy no mitatitra n'ity tranga raiky ity. Tsy vitany tsy navela mifidy fa sady norobaina ny fananany no sady tsy misy miaino raha nitaraina ity kandida be ny tanàna tany amin'ny commune Antanimeva ity. Raha ny fanazavany dia manana porofo mazava ny tenany fa mpitandro filaminana mihitsy no naka ireo ombiny anjatony ary napiditra izany omby alatra izany tao amin'ny tranorombofidy iray. Efa nitaraina tamin'ny tompon'andraikitra maefa isan'ambaratonga ny tenany saingy tsy nisy ny aino. Tsy nahazo nanao fampelezan-kevitra ary tsy nahazo nandatsabato maha olo-pirenenana. Tonga eto Antananarivo nangataka audience amin'ny PM Premier Ministre, nangataka audience tamin'ny Ministre ny Défense, hatramin'izao mbola tsisy valiny. Anisan'ny tompon'omby na norobainy miaramila tany Antanimeva ny tenako. Efa jazo 50 ny ombiko, ny PV rehetra nandravandrozy ny ombiko ampelatanako. Dia tonga eto Antananarivo ao te hiona amin'ireo ministra rehetra nefa tsy voaray. Efa ray volana miandry ny valitenindreo dia mbola tsisy mamaly ahy hatramin'izao. Ka eto dia mampandre andreo ministra, andreo mpitondra fanjakana rehetra mba te hiona amindreo ao, anatoro, ampiseho ny taratasy momba
ny fananako ny omboko marina fa tsy dahalo aho. Maro ny tranga mampalahelo toy izao any amin'ny faritra maro manerana amin'ny Madagasikara ka ny anaovana antso amin'ireo tompon'andraikitra dia mba andrainy andraikiny fa tsy ovariany amin'ny tombotsoan'ny tenany manokana. Maro moa no niaiky ny tsy fisian'ny fanarahan-dalàna sy ny alabato tamin'ireny fifidianana farany teo ireny, izany hoe ny fifidianam-panolontsaina sy ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo nanjakan'ny alabato tanteraka. Nanamafy ny filohan'ny anteny mieran-doholona Andriamatoa Rivo Rakotovao fa tsy tokony hanao didiny besandry amin'ny tsy fiainona ny feon'ny hafa ny mpitondra fanjakana raha toka tena mitady fampandrosoana sy vahaolana marina. Asin'Andriamalala trano mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Manao be marenina ny mpitondra fanjakana amin'ny antsoantsony avy amin'ny antoko-panohitra sy ireo rehetra nahatsapa fa tsy nandeha amin'izay laony ny fifidianana lasa teo. Tsy ny antoko-panohitra ireny intsony mantsy amin'izao fotoana izao no mitaky ny amoahana ny tena marina tamin'ny fifidianana lasa teo iny, fa maro ireo atoko politika no mitaky izany ary manerana Madagasikara mihitsy. Efa herinandro maro zay no nitakina ny amoahana ny marina saingy mifanirika andraikitra hatrany ireo tompona andraiki-pifidianana sy ireo avy amin'ny mpanatanteraka. Eto amin'ny ilany nefa dia efa miao foana hoe tena tsy misy farany intsony lay lesoka zay melehibe ka indraindray mahatonga an'le hoe ny olona mieritreritra tsy rariny intsony lay izy satria tena mahatonga any amin'le hoe tsy safidim-bahoaka mihitsy no miseho amin'ilay valim-pifidianana. Manahirana zany ny fitatana firenena mila vary teny zany ny tipanazaina am'zany. Tsy afaka atao anatin'ny teny botolo fotsiny ho avy mandeha hoe ny olona rehetra mahita fa rehefa resy nareo dia mahita tenenina foana. Izay ne mahatonga le crise eto amin'ny firenena ary mampitondra tsy maintsy mijery ary fa endrentsika malagasy dia milaza foana hoe vitsy mikitra ny irery ka mila mijery zany fanjakana. Za zao hatramo elaela ny teny hoe mba tokony avoaka ny seni sy izay mpikarakara ny alany hoe mba nanahoana moa ny fanatsarana zay natao. Tsisy tonga lafatra io fantatry io ny tena mba fanitondra koa sarotra be eto amintsika ny olona na eo tao Taninarivo ary misy mitondra ny zanany andeha ny olona manaka zanany andeha soratana ny soratana teraka manao déclaration raha sanatria misy maty sarotra be daholo zany kanefa mafanjakana dia mila manatsara za fa tsy hoe mionona anatika zay hoe io dia tsy atao hoe tsara mihitsy raha tsy zao ny atao zay le extrême zay tsy tovizan-kevitra mihitsy. Amin'ny volana janoary io no amoahan'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana ofisialy ka ny andrandrainy maro dia nisian'ny filaminana ka tokony hitsara araka ny tokony ho izy sy ampamarinana ireo mpitsara izay amoaka ny didy. Ajantsika treo ny momba niny fa lafim-baovao hafa tahaka ny mahazatra rehefa marikitra fety karan'izao dia misy ny fanomezana manokana ho an'ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nasitraka izany androany ireo mpiasa tao Analakely tahaka izany koa ny teny amin'ny boriboritany fahatelo. Hoaratsika ny andindin'izay eo mirindra-tsary ny Manora Andriamalala. Porofa niezaka ary nahavita hatrany adidiny sy ny andraikiny teo amin'ny fitantanana ny commune ny ben'ny tanàna Laura Valomanana dia tampikarama na prime mitentina iray hetsy ariary isan'olona no nanomena ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Izany no natao dia mba hanomezana fifaliana ho an'ireo mpiasa sy mba ahafahany miara-mifety amin'ny ankohonany tsirairay avy. Fanao ny ekipa Tarindra Matola Laura Valomanana ny mizara prime rehefa fety tahaka izao. Efa nisy ny tamin'ny fetiny ny fahaleovantena tamin'ny volana Jiona. Ny alohan'ny Krismasy teo ihany koa dia efa nisy ny fizarana vary sy menaka ary akoho ho an'ny mpiasa tsirairay. Tsy nanavahana an'izan'izy io fanomezana io satria zava-dehibe ny fankasitrahana ny mpiasa amin'izay ezaka vitany mba hampazoto azy hanao tsaratsara kokoa hatrany. Izany ihany koa no mampiavaka ity ben'ny tanàna ny tantana ny renivohitra tao anatin'ny 5 taona farany ity. Tontosa androany izany fizarana prime izany ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Tetsy Analakely. Ary tao anatin'izay no nirariany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny ekipany ny mba hanaova ny malagasy jiaby fety sambatra ho tratra ny taona vaovao 2024. Tsy diso anjara tamin'ny fizarana fanomezana mialohany taom-baovao ihany koa ireo mpiasa 770 mampiodina ny boriboritany fahatelo tamin'ity androany ity satria dia nisitraka ny vary sy ny menaka ary akoho izy ireo amin'izao farany taona izao.
Antony tonga ny fifampizarana tahaka izao ny mba isin'ny fiaraha-mifety eo amin'ny mpiasa sy ny mpitantana ary indrindra ny fanehoana ny firaisankina sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpiara-miasa. Vaovao makasika ny fiainam-bahoaka sy ny tsy fandriam-pahalemana tsy arakaraka ny vely rano izay no irairan'ny mpitondra ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mirongatra tsy misy toy izany ny trangana tsy fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara mihitsy. Tsy hita kory hatreto ireo fitaovana izay nampanantenaina hanampiana ireo mpitandro ny filaminana indrindra fa ny any ambanivohitra. Ny andindin'izay ho rahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalalatra. Nanomboka teo amin'ny fanendrena ny mpikambana nandrafitra ny governemanta ny 12 ny volana Janoary, andro vitsy taorian'ny fiananana nataony teny Mahamasina, dia efa niariary ny tsy fitanana ny teny nomena izay nataony filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Raha nanambara ny filoha fa hatao miralenta ny fandrafetana izany mpikambana eo anivon'ny governemanta izany, dia tsy izay ny zavanitranga tamin'io andro io. Nitoy izany fampanantenana pokaty izany ary teo amin'ny sehatra maro, dia nisongadina ny fahadisom-panantenana ny vahoaka malagasy manoloana ireo vely rano tsy tanteraka ny filoha. Nampikaikaiky ny rehetra saika nanerana ny Madagasikara ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho na ny teto an-drenivohitra izany na ny tany ambanivolo tsy takamaso tany. Nandrasana ny fahatongavan'ireo lazaina fa fitaovana omena ny mpitandro ny filaminana hanampiana azy ireo amin'ny famongorana ny asan-jiolahy. Zara raha nisy ilay angidim-by ary tsy miasa araka nampanantenana azy akory aza izany amin'izao fotoana fa tonga amin'ny fitenin'ny mpampiasa tambazotra tserasera manao hoe taxi gouvernemental na taxi présidentiel satria andesina manao fihetsiketsehana etsero no tena ahitana ireo angidim-by ireny miasa. Mpitandro ny filaminana maro no lavony dahalo eo ampanatanterahana ny asany, na dia manao sorona ny ainy amin'ny ady amin'ny jiolahy aza ny akamaroany ireo mpitandro ny filaminana eto Madagasikara, tsy ferana fa misy ihany koa ireo voaloto amin'ny afera maizina isan-karazany. Ny fandio iray siny tokoa tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Miena isan'andro ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana, hanika mirongatra ny fitsaram-bahoaka etseroa. Araka ny tatitra farany navoakan'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny fiafarany ity taona ity, ny ena 4,700 indray ny fiarakarena faobe eto Madagasikara, raha toka 5,100 izany ny taona 2012. Io ny porofo lehibe mampibaribary fa tsy misy na dia kely akory aza vokatsoa ho an'ny malagasy tsy vaky volo nataony ity fitondrana ity tao anatin'ny herintaona ny tantanana ny firenena. Fihetsiketsehana sy fisehosehoana trano no betsaka fa ny vahaolana tsy misy. Efa betsaka raha teo ireo fikambanana sy antoko isan-karazany manakiana izany trangan-javatra misy eto Madagasikara izany. Voatsela akory izay no naneho ny heviny ny avy amin'ny MFM. Manjary vary sy rano tsy misaraka amin'ny malagasy, tsy mantsana tsy matonaly ny trangana tsy fandriam-pahalemana, fisolokina, halabotry, fanafiana amin'ny tampiadina, tsy mandry fahalemana ny mpampiasa ny lalam-pirenena noho ny afitsoko ny jiolahy mpanafika sy mpanakandalana. Tsarona tsara toy ny vaomaly ilay fampanantenana nataony filoham-pirenena hoe ho avy ny angidim-by, ny drone ny anjehana dahalo any atsimo sy ny maro hafa. Aiza izany ankehitriny? Iza ny manakana ny fahatongavan'ireo? Izay hatrano mantso ny voizina rehefa tsy tanteraka izay lazaina fa vely rano. Santonany amin'ny tsy fisian'ny fahamatorany mpitondra ireo voatanisa teo ireo. Tsy mbola voaresaka ny momba ny fahasalamam-bahoaka izay mampikaikaika sy mampitaraina ny maro sy ny tontolo ny fampianarana izay tena nikorosofahana ihany koa tamin'ity taona 2012 akaiky farana ity. Izy koa fa faraparan'ny taona karan'izao dia hita ny mihabetsaka ny trangana lozam-pifamoivoizana misy eo. Antony mety mahatonga izay dia ny hoe mihamaro ny mpampiasa lalana satria atombotra ihany koa ny fety. Nisy ny tatitra izay nataony avy anivon'ny polisy pirenena tao aorian'ny krismasy teo izay nahitana fa nitombo tokoa izay trangana lozam-pifamoivoizana nisy eo izay. Ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ihany ranary ny riny. Ny andro ny 4 Desambra sy ny 5 Desambra fotsiny ihany dia 13 ny trangana lozam-pifamoivoizana nisy eo teto Antananarivo araka ny tatitra nataony polisy pirenena ny alakamisy 9 Desambra. Ny talohan'izay efa maro no hita amin'ireny tambazotra tserasera sy ny ainy vakijery ireny indrindra fa tato anatin'ny 3 volana farany izay namaranana ny taona.
saika nahafatesana olona atrany ireo lozam-pifamoivoizana nisy eo tamin'ny ankapobeny ary ny fitaovam-pitaterana mandeha kodiaran-droa na ny moto no tena voabetsaka amin'izany. Raha ny firesaky n'ireo nanatry maso dia saika vokatry ny fandehanana mafy loatra no ny fahitana ny lalana mikodana. Ireo moto izay manana fahazarana mitsofotsofoka no ny fahamehana ary ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana no miteraka ny loza eny an'arabe. Vokatry ny tsy fitandremana kely fotsiny dia mitarika amin'ny fahazoana takaitra na aina afoy mihitsy azy. Amin'izao marikitra fety izao, zavatra tsy ampoizina akory dia efa mety hiteraka lozam-pifamoivoizana. Tsy misy tsara mihoatra ny fitandremana mba ahafahana misoroka ny loza. Laitokana ny aina, ny mahery tsy modo ny fitenenana tsy ela velona. Tafaverina somatsara eto Madagasikara ireo délégation avy amin'ny antenimiran-doholona malagasy izay notariany kestora voalohany rehefa avy nanatanteraka ny fitsidiana tao aoriana ny fanasana izay nomeny antenimiran-doholona roa andeha azy ireo. Nisy nitatitra ny zava-misy tamin'ny izany. Germain Menjanahary tahiry ny anara nariny iriny. Naharitra eny mana io fitsidiana ny tanterana tany Kigali io. Ary anisany nandrafitra ny délégation tamin'izany ny mpampakateny voalohany taleny kabinetra ny kestura voalohany ny mpanolotsaina ny filohan'ny antenimiran-doholona ary ny taleny serasera eo anivony antenimiran-doholona. Fijerena traikefa anana ny Rwanda eo amin'ny lafiny fampandrosoana no antony fitsidiana ka nahazahoana io fanasana manokana io. Efa lasa lavitra tokoa Rwanda mihoatra amin'ny firenena afrikana maro fa indrindra eto Madagasikara. Vonona maro nisika ny androso be dia be zavatra azo tsoahana tamin'ny vita zareo Rwanderoa dia ahoana moa no mahatonga zareo tafita hany ianao anatin'ny fotoana ataoko hoe fohifohy ihany. Betsaka no ataoko hoe asa natao tany mandrina izay nandro zay ary tsy mipetraka mihitsy ny délégation fa nizakaraka naka ny vaovao tatsy taroa nanao falandiadiana tatsy taroa fa eto sady angamba ny tenanay dia efa mirary tombovaovao sambatra ho an'ny voaka malagasy rehetrarehetra. Igny anie mba hotona vaovao tona zina hitondra fahasambarana ho avaoka rehetra hitaon'io anatin'ny filaminana ho anatin'ny ataoko hoe fifanajana tanteraka dia igny anie mba ahita vahaolana maharitra isika ho an'ity firenena ity. Nanamafy moa izy ireo fa isy ny fandarana manokana izay ho atao manomboka ny fiandohany ny taona ho avy io mba hitondrana tatitra rehetra momba ny fitsidiana izay natao tany Rwanda. Nanomboka tamin'ny fiafaran'ny herinandro teo dia nisy ny hetsika izay niarahan'ny sampana mpamonjy eto Antananarivo renivohitra sy ny BNGRC hetsika izay natao indrindra mba ho fiarovana sy ho fiatrehana ny loza voajanahary izay mety hitranga. Germain Menjanahary sy Mathieu Prince no nanao ny fanadiadiana. Mba ho fisoroana ny loza mety ateraka ireto hazo ireto dia nandray ny andraiky ny avetrandry ny teo anivo ny sampana mpamonjy voina etsy tsara lalàna. Targetra apetraka trandry ny fiarahamonina herendoza ho azy ireo satria tsy ny fety andry no antony anaovana ny hetsika fa ho fiomanana ho an'ny fahavaratra ihany koa. Satria itsika zao akatriky nataontsika hoe vanim-potoana amin'ny fahavaratra ka aleo misoroka mialohantsika manapaka ny lalana manala an'ilay olona eto ary fanamina petraka eo alohan'ity farany taona ty dia vita ty asa ty misy fasarotana teo amin'ny asa no ny fisinina ataontsika hoe fil ny jiramaso ny karazany fanazana zany nefa niezaka ireo teknisiana atao misapana mpamonjy voina anao ny asa atsakany sy andavany mba tsy isin'ny ratra na tsy isin'ny loza fanampiny. Ny asanay dia mitohy foana misy ny ataontsika maty andrano misy ny trano mirehitra zay mpamonjy voina dia vonina mandrakariva amin'ny vahoaka hiaro ny vahoaka sy mifananana ary atrika ny loza zay mety miantra amin'ny vahoaka. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ny tiniany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko.